Faly miarabanao indray. Raha antaniko ianao zao hoe raha misy olana amin'ny fiainanao dia inona ny ataonao voalohany? Dia azoko antoka fa ny ankamaroantsika dia ilaza hoe ho any amin'Andriamanitra, nantona an'Andriamanitra hivavaka sy ny rehetrarehetra. Fa raha ataoko somary makasika kokoa ny fanontaniana dia apetrako hoe raha ohatra ka marary ianao na misy marary ao an-trano, inona no ataonao voalohany? Aiza ny alehanao voalohany? Raha ohatra ka tsy manam-bola intsony ao an-trano, dia inona ny ataonao voalohany? Aiza ny alehanao voalohany? Dia raha mamaly tsara pahatsorana, honnêtement ozy ny fitenenana, raha mamaly tsara tsika dia hitantsika fa misy zavatra maro izay hiazakazahantsika ihany aloha, na dia fantatsika ara hoe mivavaka ny tokony atao voalohany. Satria io miankina amin'ny hoe inona ny itokisanao voalohany, iza ny atokisanao voalohany, vola ve sa fafinaretana sa haja, voninahitra sy ny sisa sa Andriamanitra. Dia mahakasika an'izay indrindra no zavatra mitranga amin'ity Salamo 4:12 izay hojerentsika an'ity. Salamo 4:12. Mikitama nataon'i Davida. Arovy aho Andriamanitra fa mialoka aminao. Hoy aho amin'ny Tompo, Tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Ho an'ny olona masina ambony tany sy ireo olona tsara laza ny fankasitrahako rehetra. Ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra takalon'ny hafa. Tsy mba handraraka ny raha hidiny ho fanatitra, ary tsy mba ho tononin'ny molotro ny anarany. Ny Tompo no anjara lovako sy kapoakako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny lova tsara tarehy ho ahy zany. Isaotra ny Tompo izay manolo-tsaina ahy, na amin'ny alina aza dia mananatra ny foko. Ataoko eo anatrehako manjakariva ny Tompo, rehefa kavanako izy dia tsy mangozoza aho. Izany no hifalian'ny foko sy ravoravoan'ny fanahiko. Eny na nofoko aza dia mitoetra tsy mananahy ahy. Fa tsy ho fohinao ho any amin'ny fitoerany maty ny aiko. Tsy hamelany matoky anao latsaka andavaka ianao. Ampafantatra ny lalan'ny fiainana ianao. Eny fa avokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fafinaretana no eo amin'ny tananao ankavanana mandrakizay. Ao anatin'io Salamo 4:12 io dia zavatra telo no jerentsika, satria ity salamo ity zany dia antsoina amin'ilay hoe salamo fatokiana na psaume de confiance. Dia hojerentsika aloha ny zavatra izay niainan'i Davida tamin'izany fotoana izany nahatonga anazy nanoratra an'io salamo io. Natsoina moa izy hoe mikitaman'i Davida, na hoe hira malefaka nataon'i Davida, na hoe sarotsarotra ny mandika an'ilay mikitama moa zany fa dia tazomitsika amin'izay izy fa tsy maninona. Ahoana ny iainan'i Davida azy? Rehefa vitantsika ny iainan'i Davida azy dia hojerentsika indray ny iainan'i Jesoa Kristy an'io salamo io. Satria ity salamo ity koa dia anisan'ilay antsoina hoe salamo mesianika. Ary betsaka ny mpanao heviteny izay tsy mijery afa-tsy Jesoa Kristy ao anatin'ity salamo ity. Fa ny iainan'i Davida aloha nijerentsika, dia avy eo tsika hijeren'i Jesoa Kristy, dia amin'ny farantsika hijery amin'izay hoe ahoana amin'izay raha no hiainantsika n'ity salamo ity raha isika no eo amin'ny toeran'ny mpanoratra, zany amin'ny toeran'i Davida amin'izao fotoana izao rehefa mamaky azy isika. Amin'ny ankapobeny no tsara rehefa mamaky baiboly, mijery ny zavanitranga tamin'izany fotoana izany aloha, Davida izy eto, mijery an'i Jesoa Kristy, zay vao manatsoaka lesona ho antsika ihany koa. Dia zaraintsika telo ny salamo dia ny fizarana voalohany zany ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4. Arovy aho Andriamanitra fa mialoka aminao.
eto de hitantsika hoe lay mpanao salamo zany de ao anaty olana izy io, misy olana mitranga aminy dia mitady fiarovana amin'Andriamanitra izy eo anatrehan'ny olana. Ary raha ny zavatra misy eto raha de tena hoe efa mbava ahoanany fahafatesana mihitsy ty mpanao salamo ty dia nataony voalohany zany dia mitady fiarovana amin'Andriamanitra, mitady fialofana amin'Andriamanitra. Inona no mahatonga azy manao an'izay? Tsy hoe mitady fialofana izy mahazahony fahafahana sy ahatafavoaka azy amin'io, fa milaza mihitsy izy hoe hoy aho amin'ny tompoko. Etsy ambony izy raha milaza hoe Andriamanitra Elohim, de eto izy milaza n'ilay tompo Yahweh, Adonai na Jehova koza izy tsika, izay le anaran'le Andriamanitra izay nifanao fanekena taminy sy tamin'ny zanak'Israely. Zay zany no resahany, zany hoe manana fifandraisana akaiky amin'io Andriamanitra io izy, lay Jehova zany. Hoy aho amin'ny tompo, tompoko ianao. Eto izany vao milaza an'ilay tompo Adon. Tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Eo no hitantsika hoe ity mpanao salamo ty zany raha mitady fiarovana any amin'Andriamanitra, de tsy lay fiarovan'Andriamanitra loatra ny zava-dehibe aminy, fa lay Andriamanitra tompony mihitsy. Le Andriamanitra tompony mihitsy hoe tsy misy soananako azo oharina aminao, ny eo aminao ihany ny tena tiako, eo ny tena tsara amiko, ka aoka ianao hiaraka amiko, omba amiko ao anatin'ity zavatra mitranga zay mahazo ahy ity. Amin'ny andininy fahatelo izy de vokatra zay fitiavany an'Andriamanitra zay de misy fiantraikany koa hoe ho an'ny olona masina ambony tany sy ny olona tsara laza ny fankasitrahako rehetra. Zany hoe akoatra ny fitiavany an'Andriamanitra de tia izay an'Andriamanitra koa izy. Zany hoe tia ny vahoaka an'Andriamanitra ihany koa izy, tia ny olona na voatokan'Andriamanitra ihany koa izy. Zay moa ny ilazana hoe olo-masina, tia ireo olona zay nofidian'Andriamanitra ihany koa izy ary zay no ankasitrahany. Any ny fankasitrahany rehetra zay tia an'Andriamanitra de tia izay Andriamanitra zay niteraka de tia izay naterany ihany koa. Ary eto izy de manao safidy malalaka tsara mihitsy, ny antony iatsony an'Andriamanitra ao anaty fahoriana de tsy ny hitadiavany vahaolana fotsiny akory, fa ny atsony an'Andriamanitra de lay Andriamanitra tiany sy ankasitrahany, ary mahita izy fa akoatra n'ireo olona zay vahoaka an'Andriamanitra de ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra takalo ny hafa. Zany hoe ny olona zay tsy mitady an'Andriamanitra fa mitady ny sampy, zay mandraraka raha idina ho fanatitra, dia tsy ankasitrahany. Ny ankasitrahany de ny vahoaka an'Andriamanitra sy Andriamanitra, fa ny mpanompo sampy kosa eto na ny sampy dia tsy ankasitrahany ary tsy hanao fanatitra ho an'ireny izy. Eny, tsy ho tonono ny vavany akory ara ny mombamomba an'ireny sampy sy mpanompo sampy reny, de mifidy tsara izy zany hoe alaoko any amin'Andriamanitra toy izay any amin'ny sampy. Zay zany ny an'ity mpanao salamo ty, any Davida mitapany voalohany. Ny aveo izy ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy de milaza mbola manamafy an'izay fiantorahany amin'Andriamanitra zay hoe ny tompo no anjara lovako sy kapoakako, ianao mampaharitra ny anjarako, ny voafaritra ho anjarako de eo amin'ny tany mahafinaritra. Eny lova tsara tareo ahy zany. Rehefa miresaka anjara, satria ny anjara eto de miverina intelo: anjara, anjara ary anjarako. Dia matsiaro indrindra ny fizarana ny tany zay nataony zanak'Israely tamin'izy vao tonga tao amin'ny tany Kanana zany tamin'ny andron'ny Jesoa. Dia samy nanana ny anjara lovany ny zanak'Israely, ny anjara taniny, fa io anjara taniny io dia atsapaka avy amin'Andriamanitra io zany. Andriamanitra no tompony no aviny ny destinéany moa zany, araka ny filaza hoe eto zany ianona no mipetraka na ianona no mipetraka, de aveo ny habean'ny tany arakaraky ny habean'ilay foky zay mahazo azy. Fa ny toerana avaratra, atsimo, andrefana, atsinanana, afovoany dia atsapaka no anaovana azy. Dia samy nanana an'izay ny zanak'Israely, fa ny avaka de ny Levita.
Levita tsy mba nanana anjara tany fa ny azy dia Andriamanitra no lovany, Andriamanitra no anjarany. Dia eto moa mahatonga ny olona hoe tsy Davida nanao an'ity fa Levita, satria Levita nanao an'izay, kanefa i Davida na dia vahoaka any Joda aza, mponina Joda, dia anisan'ny zava-dehibe amin'ny Davida ihany koa ny Andriamanitra hoe io le anjarany, ary io no mampaharitra ny anjarany, io no mahatonga ny tany no tany mahafinaritra ny misy azy, satria avy amin'Andriamanitra zany. Ary ny abeany de mifanaraka amin'ny abean'ny fokony Joda sy ny taranaka Davida zany satria lova tsara tarehy kely zany, satria Andriamanitra mihitsy io lovany io fa tsy mitady lova hafa izy. Ary akoatran'izay dia io Andriamanitra zay lovany io de io no manolotsaina azy, io no mananatra azy na andro na alina zany, de io miaraka amin'ny foana manolotsaina azy. Ary zay foana ny zavatra efa niresahantsika teto matetika hoe rehefa miankina amin'ny tompo ianao dia lucide tsara, mazava tsara ny sainao de afaka miatrika ny misy ampahatonina ianao dia afaka mahita vahaolana ianao, atoron'ny tompo hevitra ianao hiatrehana ny zava-misy. Fa raha vao matahotra sy mikiropaka ianao satria lay olana ny jerenao, de vao mainka ianao tsy hahita vahaolana fa de hikoropaka fotsiny amin'ny zavatra atao rehetrarehetra rehefa ao anaty olana. Fa eto zany ny mpanao salamo, satria Andriamanitra no lovany, Andriamanitra no anjarany dia malalaka tsara izy de fofeny fisaorana ny ao anatiny ary de mahazo tolotsaina, mahazo fampianarana avy amin'Andriamanitra izy. Ary tsy vitan'izay fa tena ataoko eo anatrehako mandrakariva ny tompo izy izy, io foana ny banjininy andro aman'alina. Eto de manao sary anankiroa ny azo raisina amin'ity, raha sarinahady dia tahaka ny olona zay miafina ao arinana lehibe anankiray, de le Andriamanitra zany ny eo aloha miaro azy fa izy ao arinan'Andriamanitra. De tahak'izay koa hoe eo akavanako izy ka tsy mba mangozozo dikan'izany de zao hoe Andriamanitra ny tany ankavanany, Andriamanitra ny garde de corps miaro azy de tsy matahotra ny fahavalony izy. Fa ny sary faharoa amin'ity ihany koa dia rehefa eo amin'ny fitsarana, rehefa Andriamanitra ny eo alohany de Andriamanitra ny miady ho azy, rehefa eo amin'ny fitsarana de ny eo ankavanany de ilay mpiaro, ny avocat, zay no mpiaro azy eo ankavanany zany amin'ny fitsarana, de tsy matahotra, tsy mangozogozo izy fa samy miatrika ny zavatra zay misy azy sy ny zavatra lalovany zany. Vokatra zany ny 17 milaza hoe fisaorana bololotra ao amin'ity mpanao salamo ity, fa ny 15 dia ngeza be mihitsy ny ilazan'ny fifaliana. Ny 15 milaza izy fifaliana de avy eo firavoravona, io moa zany le parallelisme amin'ny tononkalo hebreo. Fa rehefa tambatsika ny 15 de milaza le maha olona manontolo mihitsy izy hoe le fifaliana de fifalian'ny fo aloha voalohany indrindra, fa ny fanahy koa de miravoravo ary eny hatramin'ny nofony de mitoetra tsy manana hafa ao anaty fifaliana, ao anaty fahasambarana tanteraka mihitsy izy. Vokatr'izay fananany an'ny tompo zay, ny vokatr'izay fibanjinan'ny tompo zay, vokatr'izay anaovany ny tompo ho anjara lovany zay. Dia fifaliana tanteraka ny fo, fanary, ny nofo fifaliana, firavoravona, mitoetra tsy manana de fahasambarana tanteraka no hiainan'i Davida amin'izany. Tsarotsika tsara ny 15 fa nangataka fiarovana izy, satria ao anaty olana izy, ao anaty ady izy, ao anaty ambavahoanan'ny fahafatesana izy, kanefa rehefa nitodika tamin'Andriamanitra izy, tsy misy soa azy afa-tsy Andriamanitra, dia fifaliana ny vokatr'izay. Dia tapany farany moa dia nanana toky izy hoe tsy ho fona ho any amin'ny fitoeran'ny maty ny haiko, tsy hamelany matoky anao lasaka andavaka ianao, ampafantatra ny lahalan'ny fiainana ianao, eny fa kisam-pifaliana no eo anatrehanao, fafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrak'izay.
manana toky eto zany le fatokisana tanteraka ny mpanao salamo hoe tsy ho faty zany arangaha, tsy ho faty afa aresin'ny fahavaloko, atohatra ny zavatra mitranga rehetrarehetra satria mahatoky an'Andriamanitra ary dia tsy ho latsaka ao an-davaka fa raha tokony ho any amin'ny fiaina tsy hita de tsy hamelana ho any amin'ny fiaina tsy hita Andriamanitra fa hampafantatra ny lalan'ny fiainana izy. De vao maika fiainana no meny anahy, fahavokisam-pifaliana ary fahafinaretana no miaraka amin'Andriamanitra. Tsy haiko raha efa hitanao sy niainanao zany niainan'i Davida zany fa tena hoe tsara lalan'ny fiainana nampahafantarin'ny tompo azy, io andro aman'alina no anoloran'ny saina amin'izany, fahavokisam-pifaliana ny eo anatrehany satria izy no anjara sy kapoaka. Rehefa miteny hoe kapoaka moa zany dia lay vera fisotroana rano, fisotroana divay, de le anjara koa zany sakafo, de zay mihitsy ny resahana eto hoe fahavokisam-pifaliana miaraka amin'Andriamanitra ary le fahafinaretana satria misy fifaliana ny fo, misy firavoravoana ny fanahy ary nanofo ara dia mitoetra tsy manana ia, de fahafinaretana zay ny miaraka amin'Andriamanitra eo an-tanànan-kavanan'Andriamanitra ary zany dia mandrakizay no iarahan'i Davida amin'izany zavatra zany. Zay ny zavatra niainan'i Davida amin'ity tena hoe salamo fatokiana tokoa satria mahatoky an'Andriamanitra izy satria Andriamanitra no zavatra sarobidy stily lehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Ahoana kosa ny ainan'i Jesoa Kristy an'io de fatatsika fa ho an'i Jesoa Kristy de tahak'izay ihany koa. Jesoa Kristy dia tena nifikitra niaraka tamin'Andriamanitra ary tsy nisaraka tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Raha ora vitsivitsy nisarahany tamin'Andriamanitra de nikika le zanak'Andriamanitra teo ambony azy fijaliana hoe Andriamanitra nahoana ny de mahafoy ahy ianao, satria niaraka foana, tsy nisaraka mihitsy izy Andriamanitra, tena Andriamanitra no nitokiany. Fa rehefa mandray an'ity andininy fahafolo ity kosa, zay ny fomba makitsika baiboly i Petera sy Paoly de zao ny zavatra ambaran'i Petera amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 rehefa nitory tamin'ny Pentecote izy zany de zao no nambaran'i Petera hoe izy de natolotra noho ny fandaharana sy ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha ary nombonareo sy ny vononareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Jesoa Kristy ny resahany eto. Nefa Andriamanitra nanangana azy rehefa naafaka ny fanaitainany fahafatesana satria tsy azon'izany azoniny izy. Fa i Davida de nilaza azy hoe nijery ny tompo teo anatrehako mandrakariva satria eo akavanako izy mba tsy hangozohozo de izany ny falian'ny foko sy ny ravoravon'ny lelako, nofoko koa de hitoetra amin'ny fanantenany, fa tsy ho fona ho any amin'ny fitoerany maty ny haiko ary tsy hamela ilay masonao ho tratry ny loha ianao. Nampafantatra ny lalanainy ianao, ampifaly ahy indrindra mitavanao ianao. Ry rahalahy, aoka mba ilaza marina aminareo ny amin'ny Davida patriarka fa efa maty izy ka nalevina ary eto amintsika mandrakandroany ny fasany. Satria mpaminany izy ka nahafantatra fa Andriamanitra efa niainina taminy fa izay ateraky ny kibony no apetrany eo ambony seza fiandrianana. Koa raha nahita mialoha izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafoy ho any amin'ny fitoerany maty izy ary nofony de tsy tratry ny loha. Satria mpaminany i Davida ozy izy Petera eto dia nahita mialoha izy hoe i Kristy io resahany io ary ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty io satria tsy nafoy ho any amin'ny fiaina tsy hita Kristy ary nofony dia tsy tratry ny loha fa afaka atelona dia nitsangana tamin'ny maty izy. Dia manambara zany ty an' Jesoa Kristy zay nialoka tamin'Andriamanitra, zay nitady fiarovana tamin'Andriamanitra satria tsy misy tiany Jesoa Kristy mihoatra an'Andriamanitra sy ireo isika zay olona nofidian'Andriamanitra, zay no nanoloran'ny tenany ho atsika. Dia rehefa niankina tamin'Andriamanitra Jesoa Kristy dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Betsaka ny mpandinika soratra masina milaza foana hoe tsy Davida io fa
itsika de manaraka amin'ny voalaza amin'ny petera fa i Davida mihitsy io ry rahalahy aoka ilaza marina aminareo ny amin'ny Davida patriarka fa efa maty izy ka nalevina reto amintsika mandrakandroany ny fasany satria mpaminany izy de nafantatra fa Andriamanitra efa nianina tamin'ny fa izay teraky ny kibo no apetrany ambony seza fiandrianana. Petera zany de manaiky ihany koa tahaka ny hitantsika eo amin'ny Salamo 120 fa Davida nanoratra an'ity Salamo ity kanefa tsy ho azy ihany nanoratany an'ity fa tena manambara ny Jesoa Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ity Davida raha nieritreritra ny hoe hoarovan'Andriamanitra dia ny tena ambaran'ny mpanao Salamo 120 de ny fitsanganan' Jesoa Kristy satria Davida de maty ihany avy eo. Ny ny asan'ny apôstôly 3:12 indray no ahitantsika fa i Paoly ihany koa de nitory an'io Salamo 120 zay novakitsika teto androany ity zany fa hoy izy ao amin'ny Salamo hafa koa tsy amela ny ray masonao ho tratry ny fahalovany ianao. Fa i Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra asony olona ny arabelona taminy de nody mandry ka nangonina any amin'ny razana izy ary tsy tratry ny fahalovana fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny fahalovana. Ka aoka fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana fa melan-keloka aminareo resaka an' Jesoa Kristy ihany izy eto ary ao aminy no hanamarinana zay rehetra miny ho afaka amin'ny heloka rehetra zay tsy azo namina marinana anareo tamin'ny lalànan'i Mosesy. Dia mitovy mihitsy zany ny zavatra ambarany Petera sy Paoly fa samy miteny izy hoe io Salamo 120 io dia Salamo soratan'i Davida fa faharoa ny tena tiany Davida ambara ao anatin'io Salamo 120 io de ilay Jesoa Kristy nitsangana tamin'ny maty izay manome famelan-keloka atsika sy manamarina atsika rehefa mino azy isika ao anatin'izay. De inona am'izay ara no zavatra zay azo tsoahatsika ho atsika indray amin'ity Salamo 120 ty tao aorianan'izay ny Davida sy Jesoa Kristy zay de arak'izay ihany de hitantsika hoe ho anao izany tsara indrindra ho anao izany tsara indrindra ho anao fa ity Salamo ty no Salamo zay nakan'ilay hira mahafinaritra faran'izay tiako indrindra eto ambony tany. Anisan'ny hira tena tiako indrindra hoe tsy misy soa afa-tsy Jesoa ka nafoky ny hareny tany manan-karena nahita azy faly ao aminy re aho faly ao aminy de ity Salamo 120 ty mihitsy no niangany zay hira mahafinaritra izany tsara indrindra ho anao fa ho an'ny mpanao Salamo de hoe tsy misy soa azy afa-tsy Jesoa. Tena Andriamanitra tokoa ve ny tsara indrindra ho anao sa vola arena voninahitra fafinaretana satria io hira io moa de misy milaza avy eo rehefa re amin'ny fiverenana hoe faly miaraka amin'ny Jesoa tokana ihany de manan-karena ao izy nahita azy nefa ny andininy voalohany izy efa nilaza hoe nafoky ny haren'ny tany no ny fahitako ny atsara n'ilay Jesoa Kristy io tsy misy soa ho azoko arina mihoatra ny Jesoa Kristy. De tahak'izany koa ve tsika eo ny verenantsika amin'le fanontaniana tery aloha hoe iza ny andehanantsika aloha voalohany rehefa manana olantsika ary rehefa tsy manana olantsika de aiza ny tiantsika hitoerana foana fa ny an'ny mpanao Salamo de tsy misy soa azy afa-tsy Jesoa. De ny faharoa rehefa tian'Andriamanitra sika de mandeha ho azy tahaka ny Davida sy ny mpanao Salamo ny fitiavana ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra. Manahoana ny fitiavanao ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa zany ary izay no mahatonga any amin'ny teny foana fa rehefa tapitra ny fihibohana de mety ho farany zany ty toriteny fihibohany ty de mety Salamo 120 ty ny farany satria tsy tazona anao iainy toriteny isan-kalahady fa iza de aniraka anao ho any amin'ny fiangonana hiaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra hiaraka idera amin'ny kristianina sy ny mpino vahoakan'Andriamanitra tena vahoakan'Andriamanitra any amin'ny toerana isan-karazany zay ahafahana manao an'izany rehefa alahady fa
tsy janona eto foana fotsiny akory fa rehefa tia izay niteraka de tsy maintsy tia izay naterany ihany koa ary zay ny ambaran'ny mpanao salamo eto de mahafoy sy miala misampy rehetrarehetra ny vola sy ny arena sy ny voninahitra ary ny fafinaretana rehetra zay mety atakalotsika n'Andriamanitra na tsy apositsika ary zany. Inona ny vokatra izay fitiavatsika sy fireketam-potsika amin'Andriamanitra izay? Ny vokany de Andriamanitra no arena maharitra mandrakizay ho atsika. Andriamanitra ihany no arena maharitra mandrakizay ho atsika. Ao anatin'izay zay no lazain'ny 5 eto hoe ny tompo no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. De tadiditsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely fa rehefa nanompo sampy ny zanak'Israely dia nesoron'Andriamanitra teo amin'io tany lovany io ary de lasa sesitany tany Asiria, lasa sesitany tany Babilôna. Fa rehefa mifikitra amin'Andriamanitra kosa tsika de izy no mampaharitra ny anjara lovantsika satria izy no arena maharitra mandrakizay. Raha mbola vola, raha mbola arena, raha mbola voninahitra ny tadiavinao de mandalo foana ihany zany. Ary na maharitra ary zany de ianao no andalo fa tsy araka amin'ireo mandrakizay de ho aiza ianao. Ka zay zany ny tena zavatra vokatry ny fifikirana amin'Andriamanitra de ny fahitanao hoe ny tompo ihany, Jehova ihany, Yahve ihany no arena maharitra mandrakizay. De eo amin'ny 5 izy de milaza ny alay lova eo amin'ny tany mahafinaritra fa ho antsika kristianina kosa ny lovantsika de ity ambaran'ny Petera ty ao amin'ny Petera 1:1 ka hatramin'ny 5. Zay le arena maharitra sy mahafinaritra zay lovantsika. Isaorana ny Andriamanitra rain' Jesoa Kristy tompontsika zay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrapo no amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan' Jesoa Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena zay vonina aseho any aparany. Zany ny lovantsika. Mba fantatrao ve zany? Efa nisy ny toriteny ty efa natao toriteny ty Petera 1:1 ty de afaka jerenao amin'ny YouTube na amin'ny Facebook izay toriteny zay. Fa ny lovantsika de tsy mety simba, tsy misy lova, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho atsika, arovan'ny herin'Andriamanitra. Inona natonga atsika mahazo zany no ilay fitsanganan' Jesoa Kristy tamin'ny maty. Mifandraika tsara ihany koa zany amin'ilay Salamo 1:20 io Petera 1:1 io. Ny tompo ihany no arena maharitra mandrakizay fa akoatran'izay de mampianatra atsika andro manalina izy. Efa eo ny teniny ny Baiboly zay omeny atsika ary dia mampianatra atsika amin'izany izy ary zay ny tanjony. Ny aizantsika mamaky Baiboly mba azo an'izay tolotsaina avy amin'Andriamanitra zay. Isaotra ny tompo zay manolotsaina na amin'ny alina aza de manana trano foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva ny tompo rehefa eo kavanako izy de tsy mangozohozo ary zay no ampianarantsika rehefa mamaky Baiboly de ilay mibanjina mijery an' Jesoa Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy hatrany. Fa rehefa mijery an'io tsika dia ahazo tolotsaina, tolo-kevitra avy amin'ny tompo ary de tsy angozohozo, hitoetra tsy manana ihany mihitsy ny fiainantsika rehefa mibandrina mijery an' Jesoa Kristy tsika satria izay no mampianatra atsika, no ampianaran'ny tompo atsika hijery an' Jesoa Kristy. Ny vokatra izay ihany koa de zao hoe miteraka fifaliana sy fiadanana tanteraka amin'ny fiainanao zany. Tena miteraka fifaliana amin'ny fiainanao zany. Zany ozy izy no ifalian'ny foko sy ravoravoan'ny fanahy. Enina ny nofoko aza de mitoetra tsy manana izay le fiadanana, izay le fitsaharana, izay le fahasambarana. Satria ao amin'ny tompo, miaraka amin'ny tompo. Ary ny 1:20 zay tena mahafinaritra be hoe nampafantatra ny lalan'ny fiainana ianao. Eny fa avokisam-pifaliana no eo anatrehanao ary fafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Mahafinaritra anie zany e. Mba azonao atsaina ve ny atsaran'izany lalan'ny fiainana, fa avokisam-pifaliana, fafinaretana ary zany zavatra rehetra zany dia mandrakizay.
tsy mandra-pahafaty fotsiny a, tsy maintsy ho faty ihany tsika na hiankina amin'ny tompo na tsy hiankina amin'ny tompo, fa tsy itsika azo tombonandro fotsiny zava-dehibe, fa itsika miankina amin'ny tompo mandrakizay ka na misy tombonandro na tsisy tombonandro a dia tsy maty antoka mihitsika, satria eo an-tananakavanan'ny tompo mandrakizay, miaraka amin'ny mandrakizay a, raha ataontsika amin'ny teny hafa dia lasa manana fiainana mandrakizay. Izay le zava-dehibe tiatsika hobanjinina ahasambatra antsika zay nampianarin' ity mpanao salamo ity rehefa mijery an'i Jesoa Kristy isika. Dia ny ambaranantsika azy dia tsotra fotsiny ihany e, de mba hanandrana dia fiainana mandrakizay io zany ilay voalazantsika teo. Tsy ho fona ho any amin'ny fitoerany maty ny haiko, tsy hamela ny matoky anao latsaka ny andavaka ianao. Dia ny ambarany eto zany satria efa nitsangana tamin'ny maty Jesoa Kristy, tsy hoe fierovanaandriamanitra fotsiny tsy ho faty satria maty ihany ilay Davida ary, fa ilay tena hanomezan'Andriamanitra antsika ny fiainana mandrakizay. Ny amaranantsika azy dia andeha mba hanao ny tsy fanao kely dia iverenantsika lay hira teo, tsy misy soa, zay ny ambaran'ny Salamo 119, tsy misy soa afa-tsy Jesoa. Faly miaraka aminy Jesoa sy tokana ihany, na dia mandraza-mbola manao hoe faly ao aminy re aho. Faly tena faly